Nijoro kosa ary naka toerana manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny ministra teo aloha organise Rakotomihantarizaka manana ny antokony manokana moa ankehitriny izy ary androany no nampafantarana ny fijoroany ity antoko ity. Vola ravoavy eo amin'ny sany tsiry Rakotomihantarizaka. Anjomara fanantenana ao Madagasikara na FM io no antoko vaovao izay taria ministra ny filaminana anatiny teo aloha organise Rakotomihantarizaka ary nampafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany antoko afovoany ary mametraka ny fihavanana demokrasia ary fandrosoana ho tarigetra ny AFM notsimpian'Andriamatoa organise Rakotomihantarizaka fa ilazany mety ary anohitra ny tsy mety ny tsirariny amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena ny antokony miantso ny isian'ny fitiavana sy ny fifandeferana eo amin'ny mpanao politika ny AFM izay tarian'Andriamatoa organise Rakotomihantarizaka. Ary tsy hangina izy kanefa tsy hananao foana koa fa haneo toetra haneo fanao ary fomba tokony ho modely ho amin'ny rehetra. Napetraka eo anatin'ity anaran'ny antoko ity ny hoe fanantenana ho an'ny Madagasikara. Hoy sasany hoe mpanaraka filazantsara zany. Eny tompo mpanaraka filazantsara satria io filazantsara io no tsy miasa eto Madagasikara eo amin'ny fampiasan'ny mpitondra azy. Raha hatsangana ao anatin'ny constitution aiza koa ny boky misy an'iny ao anaty kitapo lanam-panorenana dia izao no finamatao fitiavana tanindrazana fandrosoana tsy zay ve zahay dia mangataka sady miantso milaza ho an'ny tompona andraikitra rehetra mba asy fitiavana ihany ny fomba fitondrana. Raha olona everina io hoe mbola azo atao manao azy liberté provisoire mba atao mivoaka atao ny ray aman-dreny zakariasy tangalamena ao anaty faharororinany zavatra zay reprochena aminazy ka hoe nanao an'izao nanao an'izao ao afaka mianany amin'ny tsara anazy izy mavao aloha anaova interdiction de sortie tsy hivoaka ny tanindrazana mandrapiany fitsarana azy aseho amin'izany ny atao hoe fitiavana. Io marain'io ihany koa no nampafantarina ny mpikambana ao anatin'ny bureau politika ny AFM izay nambaran'Andriamatoa organise Rakotomihantarizaka fa hisandrahaka manerana ny nosy.